Kasika kosa ny fanampin'ireo firenena vahiny firenena malagasy dia nitondra ny fanampiny ho an'ny firenena malagasy ny firenena japonais ka vola mitetina 300 tapitrisa iena na 1.7 miliara ariary izany izay entina hampandrosoana ny sosialy mbahoaka. Vola mitentina 300 tapitrisa iena na 1.7 miliara ariary no fanampiana eto fitondrana japonais ho an'ny Madagasikara. Fanampiana izay entina hampandrosoana ny sosialim-bahoaka. Fomba vaovao ny entin'ny japonais ao anatin'ny fanampiana ka ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny sosialy ny tanjony. Raha fanazavana ny entin'ny ambasador japonais dia ahafahan'ny gouvernement mividy kojakoja na vokatra ilain'ny mponina izany. Anjara amin'ny fanjakana avy eo no mivarotra amin'ny vidiny mirary ny vokatra amin'ny malagasy. Ary ny vola izay azo amin'ny varotra tanterahan'ny fanjakana dia arotsaka ao amin'ny banky foibe Madagasikara ary ampiasana amin'ny fanoana tetikasa fampandrosoana ny toe-karena sy ny sosialy. Ce don représente comme Madame la Ministre a dit, c'est une forme d'appui assez spécifique du Japon. Ça c'est une forme d'appui budgétaire. Cette fois-ci, la somme est autour de 2,5 millions de dollars. Le izy zany vola afaka hividianana entana dia hoe azo avy eo avarotra indray le izy amidy indray le izy dia amin'ny vidiny mirary. Zay le hoe fonds de contre-valeur japonais misy zavatra vidiana efa zavatra nataony japonais foana zay zavatra zay nanomboka 1988 dia niato kely zay tamin'ny 2008 dia iny izy lazainy teo iny. Zay no ataoko hoe aleo ianareo omena an'izay fa misy comité interministériel mikarakara-an'izay ao anatin'ny affaires étrangères, ao anatin'ny finance, ao anatin'ireo ministère maromaro ny ambassade Japon koa ary d'ailleurs ao anatiny izy no miandraikitra an'izay. Efa vita sonio dia tonga dia efa à disposition vola efa niteny taminareo izy teo efa ao les 17 millions dia mbola misy zany les 3 millions et quelques indray zao. Japon izay nanamafy hatrany ny fahavononana anampin'ny gouvernement malagasy. Fiara-miasa izay ho amafisina ao anatin'ny fitsidihana izay tanterahan'ny filoham-pirenena malagasy ery Rajaonarymampianina ny Japon ny volana Desambra ho avy izao.